Ahoana Marina Mizotra Mankaiza Marina ny Madagasikara. Ny firenena mandroso dia noho ny paikady sy ny drafitra apetraky ny mpitondra ho an'ny firenena izay tantaniny. Izany no antony ampafantarana ny vahoaka ny drafitra fampandrosoana izay kasainy ireo mirotsaka ofidina, ny fandaharan'asany sy ny programan'asany ho an'ny firenena sy ny vahoaka izay entiny mandritra ny fampelezan-kevitra. Ny filazana ny atao hoe firenena mandroso aloha dia arakaraky ny PIB na ny arkarena fahobe. Talohan'ny fahatongavan'ny valanaretina coronavirus no efa narefy ny toe-karenan'i Madagasikara izay nahatratra 4.6 ny tany arkarenantsika io tamin'ny taona 2022. Tsara aloha ny manamarika fa efa nananika ny 800 ny arkarena fahobe io tamin'ny taona 2022. Ankehitriny ny 570 ny vahoaka malagasy no miaina tanteraka ao ambanin'ny fahantrana raha ny tarehimarika azo. Ity no teny nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritry ny fampelezan-kevitra ny fahatelo ny volana Novambra 2022. Anavitra n'ity Madagasikara ity satria firenena lehibe Madagasikara tsy maintsy ataontsika mandresy ny malagasy ary tokony mba ho lohany amin'ny fampandrosoana i Madagasikara aty Afrika. Vitatsika zany ho ataontsika zany ary tsy maintsy tanteraka zany tompoko lasy tompoko vavy. Izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny? Miaina ao anatin'ny fandrosoana tanteraka tokoa ve i Madagasikara amin'izao fotoana izao? Roa taona mantsy izao no nitantana ny filoham-pirenena ankehitriny io ny fiainam-bahoaka. Ny zava-misy amin'izao dia sahirana tanteraka ny malagasy raha mitaha amin'ny fitondrana teo aloha aza. Porofon'izany ny mahagisitra indrindra ny firenentsika eo amin'ny filaharana maneran-tany. Raha toka laharana 5 isika 3 taona lasa izay. Izany dia midika fa miemitry Madagasikara fa tsy mandroso mihitsy. Tsy mbola tazana ihany koa hatreto ny tena paikady sy ny drafitra fampandrosoana izay nidradradraday ny filoham-pirenena nandritry ny fampelezan-keviny io. Ny tena mahalasa saina dia ny mbola filazany ny eo anivon'ny fitondrana fa mandroso i Madagasikara ankehitriny. Tena teny avy amin'ny fotokoa ve sa hoentin'ny fitiavan-tseza sy ny fiarovana tombotsoa manokana ka mody fanina amin'ny fahorim-bahoaka? Delestazy mandavan-taona izay mampimenomenona ny maro. Fitokonana etsy noho ny olan-drano fisotro madio, ny vidim-piainana miakatra isan'andro, ny vidim-bary, eny fa na hatramin'ny vidim-boatabia eny an-tsena aza miakatra avokoa amin'izao fotoana izao. Ny vidim-piainana miakatra io ve no ilazana fa mandroso i Madagasikara? Ity aloha ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Siramamy, lafarinina, koba-vary ary menaka. Tapitra natana fiakarany avokoa tahaka ny entana fampiasa andavanandro rehetra. Manoloana izany dia tsy afa-nanoatra ny mpivarotra mofo gasy sy ny ramanonaka toy teto Somana Tombo ity fa voatery ihany koa nampiakatra ny vidiny entany. 200 ariary amin'izao ny vidiny mofo gasy sy ny ramanonaka, raha 100 ariary izany teo aloha. Niakatra avy 2 be izao nanomboka ny fiandohany ity taona ity. Niakatra 100 ariary kosa ny menakely sy ny mofo grefy, izany hoe 300 ariary ny vidiny amin'izao raha 200 ariary izany teo aloha. Nanomboka tamin'ny 11 janvier tamin'ny natora izay dia mpiakarany vidiny tanaposaina izany niakatra daholo. Menaka, koba-vary, lafarinina, dia niakatra aminao tsinona daholo. siramamy. Ny koba zao tafakatra 400 sy 2,000 ny iray kilao. Nanomboka volana tena niakatra amin'ny vidiny. Nanomboka teo amin'ny 3 volana teo izy nefa niakatra niakatra tsikelikely. Nanomboka tamin'izay zany rehefa nefa niakatra izay. Tsy mety tsony dia tsy maintsy nampiakarina kely ny vidiny. Mpanjifa aloha tonga dia hita hoe miheny. Nanotonina hoaniny raha lasa hoe ahena le mofo sy ny ohatr'izany. Izy fiantraikany amin'ny mpanjifa ity fiakarana ity, saingy tahaka ny mahazatra dia tsy afa-manoatra fa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy.
raha ny fahitana manokana moa zany dia indrindra hoe ho anay mpanjifa zany dia ohatrany hoe mena amin'ny zava-misy satria inona ary no teneninao zany onleonany zareo te karahany tan'izay tena tsapa le zany misy fiatraikany ohatra fotsiny hoe ho an'ireo le ho anay zao misy vanim-potoana mitondra mody anatrano mihitsy ohatra da dia raha hoe mazaka roapolo ohatra hoe 20 pièce ohatra na 15 pièce tokony entana mody dia midika an'izay zany a mena le izy na ohatra nankoa zany zao ohatra hoe te mbola inana ankoatran'izay dia tsy afaka fa menakely anankiray ihany zany hoe le nombre an'le izy zany no ahena zay zany contraena le vita le zavatra miakatra. Tsy nahitana fiakarany kosa ny kafe sy ny dite, tsy mbola nahitana fiakarany loatra mantsy ny akora fototra amin'izy ireny. Tsara ny manamarika fa saika nahitana fiakarany avokoa amin'izao ny entana fampiasa andavanandro rehetra hatramin'ny legioma. Tongom-bakivaky tokoa ka sady maharary no mahamenatra izy ity. Hatramin'ny vidin'ny mofogasy ity ny miakatra eto amintsika. Ny sosialim-bahoaka ny tena olana voalohany eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. Dia mbola hoy ihany ity tompon'andraiki mpanjakana ity raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra rahavavy hoe izay tokoa no resahany reto olona mijoro mpanohitra na mpankala fitondram-panjakana ankehitriny reto. Ataonao ahoana ny jery fotsiny no hoe izaravary fotsiny no asa ho ataon'ny ministera tsirairay avy. Dia hoajanona ve zany ny fanaovan-dalana? Hoajanona ve zany ny fitsarana? Hoajanona ve zany ny fanabiazana? Hoajanona ve zany ny fahasalamana? Hoajanona ny fiarovana ny tontolo iainana? Hoajanona ny fitandrona ny filaminana? Izany no fomba fiasa sy fomba fisaina ny mpitondra eto amintsika. Voalohany aloha dia voasoratra ao anatin'ny LALAM-PANORENANA izay nosoratana sy navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 1 volana Desambra 2024 ny fijoron'ny Antoko-panohitra eto amintsika. Andraiky ny mitsikera ny fomba fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena. Raha io tenin'ny tompon'andraikitra io mantsy no adinihana dia midika fa ny ekipany fitondrana io aza tsy mahafantatra akory ny tena voarakitra ao anatin'ny LALAM-PANORENANA izay nosoratana izy ireo. Faharoa, ny mpitondra mahay dia mahay mitsinjo lavitra fa tsy hoe efa mitranga ny olana izay vao mikoropaka mikaroba-olana izay ilay hoe gouverner c'est prévoir. Fahatelo, ny tena mpitondra mahay mitantana dia mahay manavaka ny atao hoe priorité sy ny urgent. Izany hoe mila mahay manavaka ny asa laharampahamehana sy ny asa tena maika. Tsy midika akory fa atsahatra avokoa ny asa sahanin'ireo ministera hafa amin'izao fahasairana mbahoaka izao, fa tokony ho asa tena maika amin'ny fitondram-panjakana fa tsy asa laharampahamehana intsony. Ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka sy ny fanampinany vahoaka amin'ny lafiny sosialy, fa tsy fanamboarana fotodrafitrasa tahaka ny ataon'ny fanjakana ankehitriny no asa tena maika amin'izao andriamatoa tompon'andraiki mpanjakana. Vahoaka anona ve no nde ilalao baolina amin'ny akanja izay lazaina rehefa manara-penitra? Ahoana marina ireto mpitondrantsika reto e? Ny vidim-bary-miaina no takin'ny vahoaka malagasy, fanamboarana kapoaka manara-penitra no vahaolana omena. Milahatra ny bidon jaune no ny rano fisotro madio eny am-popon-drano. Fanaovana lavadrano no vahaolana omen'ny mpitondra. Dia hoe mandrosy Madagasikara. Rehefa miteny sy manitsy ny mpanohitra dia atezitra ianareo mpitondra fanjakana. Lazaina mihitsy aza fa fankahalana tsotro zao ny mpitondra no ataon'ny mpanohitra. Firenena iaraha-mana ny Madagasikara e, zon'ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena, ny miaro ny tanindrazany tsy ho any akady. Ny bainga voavadika no vavolombelon'ny mpiasa. Asa mpaka any anatin'ny vilanin'ny vahoaka no takina aminareo mpitondra, fa tsy fanadiovantena lava amina fiakarana aino manjery lavity, kanefa ny fiainam-bahoaka tsy mandeha amin'izay laonina. Hatramina vidina mofo gasy ity miakabidy. Dia mbola ilaza ihany ve ny mpitondra fa milamina sy voky ny vahoaka malagasy ankehitriny? Fa ahoana marina e?
ahoana marina e